Isika rehetra dia zatra mampiasa finday na fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, ireny telefaonina fampiasantsika andavanandro ireny. Rehefa lany bateria ireny fitaovana ireny na dia lafo vidy sy manana fahaizana maro aza dia lasa toy ny biriky tsy misy aina ary tsy misy azo atao na inona na inona. Tsy misy azonao atao aminy raha tsy ampifandraisanao amin'ny herinaratra, ary iny herinaratra iny no loharanon'ny heriny. Raha ara-panahy dia milaza ny soratra masina fa noho ny fahotana ny fanahintsika dia toy io fitaovana lany bateria io. Velona ara-batana isika fa maty ara-panahy ka tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka rehefa nilaza Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12 hoe izao ny fiainana dia manolotra ny tenan'ilay loharanon'aina sy herinaratra ara-panahy izy. Ny tiany ampitainy eto dia izao: tsy fiainana tsotsotra ara-batana izay mifarana no omeny, fa ilay fiainana avy amin'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Izy no manome aina vao ny fanahintsika, manova antsika avy ao anatiny ary manome antsika fifandraisana velona sy marina amin'Andriamanitra. Ho aza manaiky ho lany bateria ara-panahy intsony ianao ry havako. Ampifandraiso amin'i Jesosy ny fiainanao anio, fa izy ny fiainana manome hery sy tanjona marina. Tahian' Jesosy ianao.